Ny sabatan'i Jehova. Ny sabatan'i Jehova zany no lohateny anomboantsika ny herinandro izay anasako anao mpitiavana indray mba haharitra hatramin'ny farany. Valy miaraba antsika indray tafahona somatsara amin'ity maraina vaovao ity miaraba anao any amin'izay toerana misy anao any ny fitahin'ny tompony ny fitantanany ho aminao mandrakariva ary tononona mandrakariva ho anao sy ny ankonanao ny fiadanany mba hanjaka ao amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Ankehitriny ary dia hiaraka hivavaka isika raha nomboka izao fiarahamandinika ny ten'Andriamanitra izao. Andriamanitra rainay eny an-danitra misaotra anao izahay noho ny fitiavanao an'ilay tsirairay avy, noho ny fitantananao ka tafahoana somatsara indray izay amin'ity herinandro vaovao ity. Tsy herinay izany natanjakay fa noho ny fahasoavanao. Mamelary ny elokay ary aoka mba ho vita fihavanana aminao izahay, ka raha handinika ny teninao dia ny fanenao masina mihitsy no hampianatra anay izany teny izany ary mba hitondra fitahiana ho anay. Naran'i Kristy nangatana ny vavaka. Amen. Tapitra sady ny telo volana amin'ity herinandro ity, manapitra ny telo volana isika izay niarantsika nianatra amin'ny bokin'ny Eksodosy, fa amin'ny manasanao sady mba hieritreritra sady ny telo volana manaraka indray atovy ampelantananao indray ny fitaovana rehetrarehetra manatona ny trano Prêtre Adventiste ary manatona ihany koa ireo dépositaire akaiky anao mba ahafahanao mahazo ny taridalan'ny lesona indray, satria hianoka anay eo amin'ny hoe ny herin'ny finoana ao amin'ny bokin'ny Joshua isika. Fa amin'ny herinandro ity isika dia hamarana ny bokin'ny Eksodosy ka ny resadresaka isika ny momba ny amin'ny tabernakely nodiny antsika fa ny androany dia ny hoe ny sabatan'i Jehova. Ny andinina tao tadidina indray dia amin'ny Eksodosy toko faha-efapolo ka manomboka amin'ny andininy faha-efatra amin'ny telopolo no jerevantsika ka hatramin'ny fahavalo amin'ny telopolo, zany hoe anilanilan'ireo zany no andinina tao tadidina mivaky toy izao. Ary ny rahona nanarona ny tranon'ilay fionana ary ny voninahitry Jehova nameno ny tabernakely. Andininy fahavalo amin'ny telopolo. Fa ny rahon'i Jehova dia teo ambonin'ny tabernakely noho ny andro ary nisy afo teo aminy noho ny alina. Teo maso zanak'Israely, taranak'Israely rehetra tamin'ny andehanany rehetra. Eo mandrakariva Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika isan'andro isan'andro ny fanatrehany, ny sabatan'i Jehova. Amin'ny Eksodosy toko faha-dimy amin'ny telopolo no iarahantsika mandinika amin'ity androany ity. Eksodosy toko faha-dimy amin'ny telopolo ka ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahatelo. Izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Mosesy dia namory ny fiangonana dia ny zanak'Israely rehetra ka hanao taminy hoe izao ny teny nandidian'i Jehova atao. Enemana no hanaovanao ny raharahanao fa ny andro fafito ho masina aminareo. Dia tena andro fitsaharana ho an'i Jehova. Izay rehetra manao raharaha amin'izany dia atao maty. Aza mampirehitra afo ho amin'ny andro sabata any amin'izay rehetra hitoeranareo. Iresaka momba ny amin'ny sabatan'i Jehova isika efa mahazatra antsika maheno izany lohahevitra izany. Kanefa eto amin'ny bokin'ny Eksodosy izay mifanaraka indrindra amin'ny tabernakely dia misy fampatsiahivana indray omeny tombo antsika amin'ity androany ity. Betsaka ny mieritreritra fa natao an'ny jiosy irery ihany ny sabata. Mieritreritra izy ireo fa ny sabata dia an'ny jiosy irery ihany. Izao anefa ao amin'ny bokin'ny Genesisy toko faharoa dia milaza anefa isika fa efa hatrany amin'ny famoronana no nanomezana Andriamanitra ny amin'izany sabata izany. Izao voalaza eo amin'ny Genesisy toko faharoa ka ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo manao hoe dia vita ny lanitra sy ny tany sy izay rehetra ao aminy. Ary tamin'ny andro fafito dia vita n'Andriamanitra ny asa efa nataony, ary dia nitsara tamin'ny andro fafito izy tamin'ny asany rehetra izay efa nataony. Ary Andriamanitra nitahy ny andro fafito sy nanamasina azy, satria tamin'izany no nitsara n'Andriamanitra tamin'ny asany rehetra izay efa noforoniny tamin'ny nanaovany azy. Eto izany dia milaza fa efa hatrany amin'ny famoronana no efa napetraka Andriamanitra ny fitsaharana ny sabata, ary Andriamanitra mihitsy no niditra tao anatin'izany fitsaharana izany voalohany, niaraka tamin'ireo
ray aman-drenitsika de Adama sy Eva izany. Ary notahiny sy no amasinina izany andro fafito izany. Ary hitantsika ihany kio fa raha mbola tsy tonga tany amin'ny Sinay, satria fantatsika tsara fa teo amin'ny tendrombohitra Sinay iny vao nofidian'Andriamanitra reto vahoaka reto ka natao firenena Jiosy teo talohan'ny teo amin'ny tendrombohitra Sinay dia efa nomen'Andriamanitra azy ny amin'ny fitandremana ny amin'ny sabata ao amin'ny Exodosy 1:20 ka ny 2:20 ka 7:7 dia nilaza Andriamanitra tany amin'ireo nanomezana ny 10 fa misy sabata fitsaharana ho an'ny olona. Ary fantatsika tsara fa ny antony namohan'Andriamanitra ny zanak'Israely hivoaka avy tao amin'ny Egipta nge dia mba ahafahan'ireo vahoakan'Andriamanitra ireo hitsahatra hanao fitsarana araka ny tena tokony ho izy an'Andriamanitra amin'ny toerana izay nitondran'Andriamanitra azy. Zay hoe avoay ny oloko hanompo ahy, le oloko izaho sy ianao ao anatiny izany. Ka noho izany dia hitantsika eto izany fa manana ampahany lehibe eo amin'ny fiainany vahoaka Hebreo hatrany am-boalohany misy ity sabata ity. Araka izany dia zao hitantsika zany fa fantatsika tsara fa ny Exodosy 1:30 dia mikasika ihany kio ny amin'ny anorenana ny tabernakely. Ka noho izany dia tena mifanakaiky kely zany, misy ifandraisana zany ny fitandremana ny sabata sy ny amin'ny fitoerana masina na ilay tabernakely. Ary zay natonga ny voalaza amin'ny bokin'ny Levitikosy 7:7 ka ny 9:30 dia hitantsika tsara fa mifandray tsy misaraka ireto roa ireto, ny sabata sy ny fitoerana masina na ny tabernakely. Zao ny voalaza Levitikosy 7:7 ka ny 9:30 manao hoe tandremo ny sabatako ary ajao ny fitoerako masina, izao no Jehova. Ny sabata zany sy ny hafatra voiziny dia tena mahakasika tanteraka an'Andriamanitra. Ny sabata dia mampahatsiahy antsika taranak'olombelona ny famoronana sy ny famonjena izay ataon'Andriamanitra antsika. Ary ny sabata dia tsy hoe akory mahakasika ny famoronana sy ny famonjena fotsiny fa misarika ny saiko sy ny sainao ho amin'Andriamanitra ny sabata. Ka mazava zany araka ny andininy vakitsika teo fa zavatra iray ihany notondron'ny sabata sy ny fitoerana masina dia izao ny fanatrehan'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Zay le teny hoe ny sabata dia ahatonga hisaintsaina ny amin'Andriamanitra, ary ny fitoerana masina kosa dia ahatonga n'Andriamanitra honina eo amin'ny vahoakany, eo amintsika tsirairay avy. Zany hoe afatra iray ihany zany tondron'ny sabata sy ny fitoerana masina dia izao hoe ny fanatrehan'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Ry mpiara-midinika namana, tiako tsapanao izany fifandraisana zany. Ary hatramin'ny testamenta taloha dia nivohy hafatra maro sosina ny sabata teo amin'ny fiangonana tamin'izay fotoana izay. Ary ahitantsika fa ny sabata dia mampiseho amintsika fa Andriamanitra no mpahary, mampiseho amintsika fa Andriamanitra no mpamorona, Andriamanitra no mamonjy. Mampiseho amintsika ihany koa ny sabata, ny hevitra fototsiny sabata fa ho avy ilay Mesia, ilay fanantenana ao antsika, ary ampiorona ny fanjakany Andriamanitra. Ho avy ny tompo mba hitondra famonjena ao antsika ary hitondra antsika amin'ilay fiainana mandrakizay, satria mbola hisy sabata fitsaharana an'ilay fiainana mandrakizay izy omen'ny tompo antsika. Ry mpiara-midinika namana, dia metraka fanontaniana amintsika manao hoe inona ary no anjara tanan'ny sabata eo amin'ny fiainanao, eo amin'ny fiainana tokantranonao ary eo amin'ny fiainan'ny fiangonana izay misy antsika. Tadio tsara ary fa sabata ny Jehovahandriamanitra ao ny andro fafito. Misy teny teo somary mampieritreritra antsika amin'ny fotoana mampety azy dia ho resantsika mikasika an'izay hoe aza mampirehitra afo amin'ny andro sabata any amin'ny fitoerana amin'izay rehetra hitoeranareo. Io afo misy dikany betsaka izy io raha ny soratra masina no jerena. Ka dia hitantsika ny toyny diniantsika amin'ny fotoana mampety azy ny mikasika ny amin'izay loha hevitra manokana izay. Fa ny androany dia izao tiako no saintsainao fa tsy afaka misaraka amin'ny fitandremana ny sabata ny fitoerana masina. Niza zany dia hitandrona ny sabata dia tsy maintsy mamonjy ny fiangonana. Tsy mety zany manao hoe aleo atatrano androany nitandrona ny sabata. Ka raha mbola azo atao ny fahasoavan'ny tompo dia aleo maka ny fiangonana, satria tsy afaka misaraka ny sabata sy ny fitoerana masina. Hevitra ray ny fosiny dia ny fanatrehan'Andriamanitra eo amin'ny fiainan'ny tsirairay avy.
tompony ombanao indray amin'ity androany ity. Andeha hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra rainay io, misaotranao zahay noho ny fotoana nomenao anay ka nampafantaranao anay ny amin'ny sabata izay tokony hitsaharanay. Izay hafantaranay, ampahatsivanao anay fa ianao ny mpamorona, ianao ny mpahary, ianao ny mpanavitra, ianao ny mpamonjy anay, ary mitovy amin'ny ihany koa ny fanajana ny fitoerana masina, satria na ny sabata na ny fitoerana masina dia ho fanatrianao ny fiainany tsirairay avy. Dia mitahianay amin'ity tontolo andro ity. Mivavaka tononona sy angatana aminarany Jesosy irery ihany. Amen.